Nisy vehivavy tratrany tsy fahasalamana tampoka tetsy namontana fa voatsabo kosa noho ny fanampiana haingana izay nataon'ny polisy pirenena. Ny 17 Novambra 2024 tokony tamin'ny 10 ora maraina, vehivavy iray laviteny Andalambe no sendra ireo polisy izay nanao fisafona ka mandeha tongotra teny namontana. Rehefa nojerena ny vehivavy dia 24 taona ary bevoka 5 volana izy notody tsy fahasalamana tampoka. Nanampy azy avy hatrany ireo polisy ary nitondra azy tamin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra mba handraisana antanana azy vonjimaika. Rehefa nantsona ny fianakaviany dia tonga naka azy ihany koa. Entanina hatrany moa ny rehetra sy ny mpiray tanindrazana mba tsy hisalasala hanantona na hiantso ny polisy pirenena izay miasa eny amin'ny sehatra rehetra ahitana azy ireo raha toa ka misy ilana izany. Solombavambahoaka Augustin Andriamananoro dia efa niverina sy tazana teny amin'ny anterimeram-pirenena nanatrika ny fivoriana ara-potoana. Marihina moa fa efa tsy filoha lefitry ny anterimeram-pirenena eto Antananarivo intsony ity solombavambahoaka Irmara ity izay voafidy tao amin'ny boriborintany voalohany. Praiminisitra lehiben'ny governemanta Andriamatoa Herinsalama Rajaonarivelo moa dia fantatra fa nanolotra ny politika ankapoben'ny fanjakana na ny PGE teny amin'ny anterimeram-pirenena. Ny fanolorana ny politika ankapoben'ny fanjakana na ny PGE teny amin'ny anterimeram-pirenena moa dia ny androny anio 24 Novambra 2024. Nanome toky ihany koa ny praiminisitra lehiben'ny governemanta fa tsy maintsy tonga any ifotony ny fanehoan-kevitra sy ny fanoloran-kevitra hoy izy. Nambarany Andriamatoa praiminisitra ihany koa fa afaka miteny maharary azy daholo ny olona rehetra any amin'ny dialogue national koa satria ny savorovorin-kilatona. Tokony atsahatra ihany koa ny fanehoan-kevitra eny Andalambe sy ny fitakina fa tokony atao amin'ny lamina voarindra sy voalahatra. Ndeha moa isika hanaraka misimisy kokoa ny amin'ny fanazavana izay nambarany praiminisitra ao anatin'ny ity horonan-tsary anankiray ity. Dia izy moa mena fotsiny le chronograma zany amin'ny mahefatra amin'ny 20 volana azy fa eo amin'ny pandiniany zay amin'le hanomboana sy le rindra slamina na organisation et méthode hitondrana ny anaovana le concertation. Misy roa zany avy ny fotony ampiakarina ve le izy dia misy dinika be sa efa mena araky ny vision mena iny dia ampidinina any fotony fa ny izy zany dia zao tsy maintsy tongatra ny fotony zany le hevitra sy ny fanoloran-kevitra anasoa firenena fa koa ny kina sy ny ahiahy satria izay zany io savolovoloky ilantona tena vela mihitsy ny rehetrarehetra mba hiteny io amin'io dialogue national sy concertation nationale io ao ny toerana hitenenana ny mety sy ny tsy mety sy ny hevitra ao anatsarana ny firenena fa efa tokony atsahatra amin'izay le fitakina ety Andalambe fa anatina sehatra voarindra sy voalamina ao dia afaka miteny daholo zay hiteny rehetrarehetra afaka manakina zay tena. Ny amin'ny resaka conférence nationale kosa dia ny FFKM no voatondra hanatanteraka izany. Iaraha malala sy tsy azo odiny sy hita nefa dia be dia be ny olona tsy faly amin'izany satria ny soatoavina no resaka eto. Tsy ny FFKM irery ihany no afaka manatanteraka izany. Nametraka izany fanontaniana izany moa ny mpanao gazety teo anatrehan'ny praiminisitra ka namaly azy Andriamatoa praiminisitra ny hoe tsy voatery ahafaly ny rehetra ny zavatra izay ataontsika. Ndeha moa arantsika vetivety ny amin'izay. Misaotra monsieur Belalao. Tsy be manko ny olona tsy faly amin'izio. Iene ka tsika nge tsy afaka afaly ny rehetrarehetra zay mahatonga hoe afaka miteny daholo afaka manakina fa indrindrindrindra manolo-kevitra ny tsara zany hoe constructif allo kamala ka tsy voavala raha le fanontanianao dia ampinao indray dia ina reo nataoko ina no valiko alefara ny teninao 91 mitarika ny FFKM, 96 mitarika ny FFKM, 2002 mitarika ny FFKM, 2009 mitarika ny FFKM. I raha nahita zavatra nisy teto amin'ny firenena. Za tsy miteny hoe ratsy ny FFKM mitovy amin'ireo olona reo fa manidina raha ampina ny eo amin'ny FFKM satria soatoavina malagasy no tenenina. Misaotra tompoko. Voaray zay le izy moa tsy hoe voalaza satria ireo ny ray aman-dreny am-panahy ny maro anisa malagasy raha ny fahalalana ny statistika aloha ireo ny maro anisa tsisy miteny hoe tsy maintsy ireo ihany fa misy koa ndre ireo vondron'olona vondrony ray aman-dreny avy any amin'ny faritra ny hazo manga ny mpitazona viarara manakolazainy ka zay ny ataoko anareo hoe mbola eo ampandiniana le rindra slaminy zay fa ireo aloha nefa
fantatra efa nitarika hatramin'izay dia raha nisy tsy fahampiana na tokony hanampiana-drareo atsara kokoa dia hitaritsika izy hitarina tsy afaka itena hoe ohatra misy koa hoe malagasy silamo hoe misy malagasy mino zavatra hafa manamaiza azy tokony hanaja finoany tsirairay hanajany tsy finoany tsirairay koa tsy maninona zany ia dia zay no eritreretina hoe mbola anatin'ny dinika dia zay mahatonga hoe ozy nareo rovina izy io nanomboka dia mbola anatin'la fandrafetana an'la rindra silamina zay ary mandray an'la hevitra tahaka izany satria ny ngiarabelolo moa zany kina kely hoe tsy namely reo hatramin'izay zany hoe tsy hiteny an'izany fa ny lasa efa lasa oka ny lasa hoany a fa dia andraisantsika lesona mba hanatsarana no avy dia mijery no avy tsika lehibe ne mandalo fotsiny ne zay zao dia efatra miroapolo volana no eo e fa manaraka ny tsy hanaintsony zay fa tsy ho eo e fa no avy ho an'ny tanora sy ireo tanorany tolona zay no zava-dehibe zay le hoe ho an'ny tanjanaka io fa tsika tanindrazana tsika ho razana daholo ihany ray androany a dia mba ho fahatsiarovany zareo hoe mba nametraka zavatra tsara ho an'ny zareo a itsika ray aman-dreny lehibe fa dia zay ny momba an'iny a tsy afaka mbola hiteny anareo hoe takiny ahoana moa fa dia eo anatin'la fandiniana azy zay a dia ho avy tsy ho ela angambany a fa io a tsy miankina amin'ny gouvernemanta loatra ihany a fa misy mpanjakana moa tena nanankinanay sy ny président ny refondation de la république i ministre d'État ny anontaninareo ny mombany hoe rovina sy iza sy ahoana ny anay moako amin'ny gouvernemanta tompoko dia zao za mpandrindraka apobeny a manome ny vina manome ny lalana kisorana fa ny ministre amin'ny gouvernemanta dia tompona andraikitra tanteraka amin'ny départementa tarihana za zany zay la atao hoe délégation de pouvoir za tsy mitsonatsonana any amin'ny asa efa nasaiko sahanin'olona tsy mety zany nitsabaka zany ianao zany avy eo hijery netsa tsy nety ny ataony ianao no manome hevitra sy miteny aminy zao ny atao ianao zany mitsara teny ka io mitsara teny io a na mitsara olona na mitsara ny lasan'ny olona ohatra tsy dia mety amiko aloha ny asa ny tsara iny teny mahitsy sy mazava ary tsy miolaka moa iny teny izay navalin'ny premier ministre iny fa ny any Betroka kosa dia nahazotra ny fonenana ao andakazerany gendarmerie ao Isoanala Betroka izay natolotry ny fondation docteur Stéphane ireo olona izay manana toetena varira monina ao amin'ny brigadiny Isoanala ny fondation docteur Stéphane moa dia iray amin'ny ireo mpanao asa soa nanangana fotodrafitrasa maro tany amin'ny faritra atsimo nahazo tombony betsaka tamin'izany ny commune Isoanala manao fotodrafitrasa toy ny famatsina rano fisotro madio lakilasy ary fiahina ara-tsosialy maro lafy ihany koa nanao an'izany moa ny fondation docteur Stéphane nandritran'ny ny taona maro izay niasany tany amin'ny distrikany Betroka tomboko vavy sy tomboko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hamitra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tomboko lahy veloma tomboko vavy